Aty Jerosalema sika. Ity tantara ity dia mitranga 2 taona lasa izay. Fa mety mitranga amin'izao fotoana izao koa amiko sy aminao. Mitantara ny nanomezan'i Jesosy ny ainy hamonjen'ny olona rehetra ary ahoana ny netiany tamin'ny fahafatesana. Tantarana zava-mitranga misterin'ny fitiavan'i Kristy. Tamin'izany andro izany dia niditra tao Jerosalema Jesosy ary nitaingina pondra. Nitany vahoaka izy. Mpanjaka amin'ny fiadanana hoy ny olona rehetra sady mitehaka mafy izy ireo. Hosana, isaorana ny eny mpanjaka ilay avy amin'ny anaran'i Jehova. Fiadanana ny an-danitra, hosana ny amin'ny avo indrindra. Manomezana voninahitra azy dia misy ireo mandahatra ny akanjony amin'ny tany. Misy kosa ny mametraka ny sapakazo amin'ny lalana izay andalovany. Ireo tsy mahafantatra an'i Jesosy dia nanontany fa izy i Jesosy io ilay zanak'Andriamanitra. Izy ilay nandroaka mivarotra tao amin'ny tempolin'i Jerosalema. Hoy izy hoe ao amin'ny Baiboly dia voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa manao azy ho Joify heren'ny Jolahy. Ny tranon'ny Tompo dia tsy trano fivarotana fa toerana natokana ho an'Andriamanitra. Tia mihaino an'i Jesosy iry ireo lehilahy sy ireo vehivavy satria misy fahefana ny teniny. Fa tsy ny olona rehetra nefa no tia izay ampianarina. Loha ampisorona ao amin'ny tempoly dia mahita an'i Jesosy tahaka ny fahavalo, ary ireo Romanina aza dia mandray fitaovam-piadiana mihitsy rehefa voahelingelina izy ireo. Ao anatin'ireo mpianatra Jesosy 12 dia misy mpamadika, Jodasy Iskariota. Indray hariva dia namidiny tamin'ny loha ampisorona Jesosy. Eny ary ny loha ampisorona mantsy an'i Jodasy. Mena vola ianao amin'izay nataonao izany. Faly ery Jodasy, tsy nieritreritra fa tsy niamadika an'i Jesosy izy. Tena nanapozina ny fony izany eritreriny izany. Kanefa misy fety be ho avy izay ankalazain'ny rehetra, fety ben'ny Paska ao Jerosalema, ankalazana ny fanafahan'ny vahoakan'ny Hebreo voakejany Ejipsianina. Rehefa tonga ny hariva, namory ireo mpianany 12 Jesosy tao amin'ny efitrano malalaka ambony rihana. Rehefa mipetraka ka nihinana sy nisotro izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianany, lazaiko marina aminareo fa hanolotra ny anankiray aminareo. Nalahelo kely ny mpianatra sady nanontany zareo hoe Tompo, iza moa izany? Izao ve izany Jesosy? Ilay omeko ny sombokanina lemako no izy hoy Jesosy. Vita izay. Noraisiny Jesosy ny mofo dia nozarainy rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra izy. Hoy izy sady nanome ilay mofo. Raisy fa tia ny tenako. Avy eo dia nandray ny kalisy Jesosy dia niteny hoe irahako ity, dia ilay raha no renan'Andriamanitra amin'ny fanekem-pihavanana. Tsy azo mpianatra izay tiany Jesosy lazaina fa mihaino an'i Jesosy izy ireo ary nizara ny mofo sy ny divay. Rehefa nihinana izy ireo dia nomeny Jesosy ny sombony tamin'ny mofo Jodasy ary mipitsipitsihany hoe izay ataonao dia atao faingana. Lasa aingana Jodasy ary efa alina ny andro.